Eo anatrehan'izay nanatanteraka fiona tampanao gazety androany ny ministeran'ny fitaterana ny ACM ihany koa tao anatin'izany fotoana nitondran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ireo ministera sy andraikitra iray ireo ny fomba fijeriny makasika ity grève eo anivon'ny ery Madagasikara ity. Tsy vahaolana velively ahafahan'ny zotra-piaramanidina ary Madagasikara mivoaka amin'ny lisitra mainty na ny annexa B ny vondrona Europeanina ny fanaovana hetsika toy ny ataon'ny syndicat ny mpiasa ary Madagasikara. Fepetra ara-teknika no jerena ahafahana miala amin'ny annexa B hoy ny fanazavana ny enti-ministry ny fitaterana sy ny tale général ny ACM. Ary ny comité de sécurité aérienne ny vondrona Europeanina irery ihany no afaka mampiditra na mamoaka ny kompania iray ao anatin'ny annexa B. Efa miroso kelikely amin'ny fanatanterahana amin'ny fepetra takin'ny fenitra Europeanina amin'ny fitaterana anabakabaka ary Madagasikara sy ACM amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mandraindraikitra zany ny fitondram-panjakana satria fahitana izy moa dia manipulation araka ny voalaza teo ny tentative de hoe anasarana ny indrily io ny libéralisena io satria monopole Nermad izy io hatreto dia ny Nermad zany no manao sous-traitant zany hoe personnel Nermad ihany no manao any izy raha ohatra ka ivady no asianteny fa amrena aéroport amin'ny any province dia misy sous-traitant Nermad manao ny opération de ka ny visinemo raiky araka teneniko hoe andian'ny mpiasa ihany ane io manao séquestration engin io zareo ane miasa foana pour tout ce qui est vol domestique fa les compagnies étrangères zany no tsy avelany hidina eto amin'ny eto amintsika. Avril 2011 ery Madagasikara tafiditra tao anatin'le annexa B nanomboka ny plan zay napetaka ery Madagasikara tany amin'ny Union Européenne ivoary amin'ny annexa B dia nanomboka tamin'ny avril 2011 dia vita somatsara betsaka ny famplan vita ny zava-bita zany tao anatin'ireo plan ireo eo amin'ny lafiny fanamafisana sy fanatsarana tanjona misy ery Madagasikara amin'izao fotoana izao satria misy le hoe fanatsarana toy na hoe amélioration continue zay exigence réglementaire amin'ny OACI io dia io zany eo tanjona misy ny ery Madagasikara amin'izao fotoana izao fa tsy ery Madagasikara irery no manana olana afahana mivoaka amin'ny annexa B io fa araka ny voalaza teo ihany koa dia ny aviation civile ihany koa dia manana olana zay tsy maintsy mbola mivahana io hatrany amin'ny farany izay vao afaka mivoaka no annexa B io Madagasikara. Nambara ministry ny fitaterana ihany koa fa fatiantoka goavana ny tsy fihodinan'ny orinasa ary Madagasikara fatiantoka tombanana hatrany amin'ny $700 hoy ny amin'ny fanafoanana fipetrahana fiaramanidina iray toy ny nahazo any Air France izay nitranga ny talatalana lasa teo teny amin'ny fiaramanidina Ivato. Nosirita ministra ihany koa fanao fomba rehetra izy ireo mba tsy hisian'ny fanafoanana sidina ataon'ireo zotra-piaramanidina mpiara-miasa amin'ny ery Madagasikara.